Ry havana malala amin'ny tompo sady voantso no masina. Ho ampitomboana aminareo hatrany eny ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny anom-panana ny hafatra ao antsika an'io ry havana dia araky ny perikopa izay voalahatra ao antsika sady mofinaina ao antsika rahateo dia ny Matio toko 7:20 ka ny andininy 9:40 ka hatramin'ny 20. Ary mbola hivazina antsika hatrany no lohahevitra manao hoe evero ny fifidianan'ny tompo. Sitrak'Andriamanitra ny nifidy ny Madagasikara antsika ity ho nosy, ary sitrak'Andriamanitra ny nifidianany antsika malagasy sitraka izany nosy izany. Koa andeha hivavaka isika, hivavaka ho an'ny Madagasikara.
Misaotra indrindraandriamanitra fa mihainy vavaka ianao. Atonga anay ho resy lahatra tokoa, andraisanay ny fiarenana avy aminao Jesosy Kristy, ny fibebahanay sy ny fanekenay ho tarianao amin'ny androm-piainanay rehetra. Misaotra indrindra Jesosy malalo. Amen. Ny bokin'ny Matio ry havana. I Matio izay isan'ny apôstôly, niara-ny aina, nanatry maso, ary indrindra nejoro vavolombelona ny amin'ny fandalovan'i Jesosy Kristy teto anivon'izao tontolo izao. Ary porofon'izany nanoratany filazantsara izay raisintsika mandraka ankehitriny. Fa ao anatin'ny fitantarany Matio izany filazantsara nosoratany izany indrindra no nikendreny ireo jiosy izay nofidin'Andriamanitra manokana, ampahafantarany sy anarenany ireo jiosy izay minimikipy sy mirimbelona fa tsy Jesosy Kristy no Mesia tonga monjy izao tontolo izao. Ao anatin'izany fanoratany Matio ny boky izany no amerenany arany ampatsiahiva mandrakariva fa ny jiosy no nofidin'Andriamanitra eto anivon'izao tontolo izao, hitondrana ny famonjen'Andriamanitra. Ary ity zara-perikopa itsika ity ny araka ny Matio 8:20, ny andininy 9:20 ka hatramin'ny 20 dia fieteny na famotinana izay rehetra nosoratany tao anatin'izany filazantsara izay nomeny izany. Fa ny afatra ny ten'Andriamanitra ho antsika anio, ho antsika izay efa nofidin'Andriamanitra, ho antsika izay olona efa nofidiny manokana, no anambarana ny afatra anio. Dia ny afatra anankitelo mazava tsara dia izao no hoe matokia, fa ilay Jesosy Kristy tokoa no nifidy atsika. Matokia, fa ilay Jesosy Kristy tokoa no nifidy atsika. Matokia, ireo baiko nomeny atsika. Matokia, ny baiko izay nomeny atsika. Ary ny fahatelo farany dia izao no hoe matokia, ny fitariany ilay Jesosy Kristy izay momba atsika. Fa mifanatrihan'Andriamanitra ilay nifidy atsika dia Jesosy Kristy ilay loharanom-piainana. Ary eo indrindra nanehoan'Andriamanitra ilay fitiavany izay toy ny masoandro, mitondra ny hafanana, mitondra ny hazavana ary mitondra fiainana ho atsika eto anivon'izao tontolo izao, ny masoandronay.
matokia fa i Jesosy Kristy no nifidy. Matokia fa i Jesosy Kristy no nifidy. Hitantsika zany ao amin'ny 9:40 sy ny 7:10 vakina aminaran'i Jesosy manao hoe: ary mpianatra 12 lahy dia nakagny Galilea ho any tendrombohitra nasainy Jesosy nalehany. Ary noho ny nahita azy izy dia niankohaka, fa ny sasany nianahana. Amen. Rehefa avy nandresy ny fahafatesana i Jesosy Kristy, nitsangana tamin'ny maty izy, ary rehefa niona tamin'ireo vehivavy izay nandeha namangy ny fasana maraina, izay no tantarainy ity filazantsara eo am-pialatanantsika ity riavako. Tao amin'izany indrindra no nanomezan'i Jesosy Kristy fotoana ho an'ireto mpianany ireto andeha ho any amin'ny tendrombohitry i Galilea. Ny zavatra misy eto dia amin'ny tantara i Matio, ny amin'ny fihetsika izay nasehon'ny mpianatra rehefa tena niona mivantana tamin'ilay Jesosy Kristy izy ireo. Nisy tamin'izy ireo ny tonga dia niankohaka, fa tsy maro tamin'izy ireo ihany koa no nianahana. Raha tsy ahivina riavana dia tao anatin'ny 3 taona mahery no niarahan'i Jesosy Kristy tamin'ireto mpianatra ireto. Hitany avokoa ny zavatra rehetra no tanterahan'i Jesosy Kristy, na ny fanasitranana, na ny teny nolazainy, na ny famonjen'ireo olona manodidina azy. Eny, fa na izay zavatra tsy maintsy hiatra amin'ny tenany azy dia efa nambarany mialoha tamin'ireto mpianatra ireto. Ny amin'izay tsy maintsy hahafatesany, ny amin'izay andreseny ny fahafatesany. Fa noho ny habeny tsy finoana izy ireo, noho ny maha-olona azy ihany, dia tonga kivy izy ireo satria maty ilay mpampianatra azy. Ary tsy vitsy tamin'izy ireo no nisitrika mihitsy azy, tsy teo iseho intsony, fa mpanaradia ilay Jesosy Kristy vao omby teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy mahagaga riavana, raha maro tamin'izy ireo no nianahana. No nahita fa tena nandresy ny fahafatesana tokoa ilay Jesosy Kristy izay nifidy azy ireo ho apôstôly. Any ka tonga nianahana, tonga nodongizina hoy ny tanora ankehitriny, satria tsy tao amin'izy ireo ny finoana, tsy tao amin'izy ireo ny fatokina tanteraka, fa io i Jesosy Kristy io no hitondra ny famonjena sy fatanterahany famonjena, ary io Jesosy Kristy io no nifidy azy ireo amin'izay asa iantson'ny Tompo azy. Riavana malala ao amin'ny Tompo. Izy ilay Jesosy Kristy nifidy atsika, izy ilay Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana, manala asy anao ao anatin'izany fisalasalana izany. Ka tao menao ankehitriny, atoko indray, fa izy no loharan'ny fifaliana sy ny fahasambarana rehetra. Izy dia noa izy no anton'ny zavatra rehetra. Izy. Sambarana
matokia ny baiko omeny. Ny afatry ny tompo faharoa atsika ny io ry havana izao ny matokia ny baiko omeny. I Jesosy Kristy avy nandresy ny fahafatesana tokoa no miaona mivantana amin'ny mpianatra araky ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 manao hoe: ary Jesosy nanantona dia niteny taminy hoe: efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao babatisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny olona manana fahefana ihany ry havana no afaka manome toromarika sy manome baiko ho tanterahan'ny olona izay tarihany na ny feheziny. Ary porofo mampitoaka amin'ny tenda amintsika ny fananan'i Jesosy Kristy ny fahefana no izy avy nandresy ny fahafatesana izay fa valo tsy fantatry zao tontolo tsainy zao tontolo zao resena hatramin'izao no efa resiny, ary mahatonga azy miteny fa azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Izy no natanteraka ny famonjenantsika tamin'ny alalan'ny azo fijaliana izay fantaterahan'ny famonjena ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra, fampihavanana ny tany sy ny lanitra, ary indrindra ihany koa ny fampihavanana antsika samy tsika izay mpanaratian'ny Tompo. Ary ao anatin'izany indrindra no hanomezan'i Jesosy Kristy baiko ireto mpianatra ireto, dia ny amin'ny hoe ny atonga ho mpianatra ny firenena rehetra. Ny zavatra ho tanterahana na ny baiko omeny Jesosy Kristy ireto mpianatra ireto zany dia ny atonga izao tontolo izao, ny atonga ny firenena rehetra ho mpianatra. Izany hoe atonga ny olona tsirairay avy, atsiary fa olona feno izy ary olona manontolo. Satria ny fikasan'Andriamanitra dia tsy ny fanahintsika ihany no hovonjena, fa na ny saintsika na ny vatantsika na izay verintsika mety ho fihetsem-pontsika dia andrahan'Andriamanitra ny mpianana, andrahan'Andriamanitra ny fiangonana ny atonga izao tontolo izao anaiky sy anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny maha olona feno sy ny olona manontolo mihitsy no tian'Andriamanitra sy kendren'Andriamanitra ho atao mpianatra eto anivon'izao tontolo izao. Ary raha miteny izy manao ny hoe ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina, dia mampirisika amin'ny mpianatra na manome baiko amin'ny mpianatra, toromarika amin'ny mpianatra, ampidiro ho isan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, ho ampidiro ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra izay rehetra mandre ny filazantsara, izay rehetra mandre ny teny soteneninareo. Ka ny maha olona manontolo sy ny olona rehetra dia ho tarihana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izay ny baiko omen'ilay Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana izay ny fidy antsika. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ny fotoana mamy sady soa indrindra dia ny atany-drano. Ananantsika ny hery, ananantsika ny tanjaka, ary ijerentsika izay rehetra mety ho hiafaratsika. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, tahafo i Jesosy Kristy fa izy ihany no filamatra. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, izay adidinao dia toto-say avokoa mba ho toy izany ianao. Ka ny asa ataontsika rehetra ne dia tena torany Jesosy Kristy mba hakasika ny sain'ny olona, hakasika ny vatan'ny olona, ny fihetsem-pon'ny olona, mba hanaiky sy hankatoy ny baikony Jesosy Kristy, koa mandehana manara. So
Ny afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika fahatelo farany dia ny hoe matokia ny fitariany ilay Jesosy Kristy ny fidy antsika. Matokia ny fitariany ilay Jesosy Kristy ty antsika. Amin'ny andininy 20 naran'i Jesosy manao hoe sady nampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva mandrapatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Amen. Tsy mitoetra fotsiny amin'ny endrika fanomezana toromarika na baiko ilay Jesosy Kristy efa avy nandresiny fahafatesana izay miona amin'ny mpianatra eto, fa manome iraka ny ampitory ny filazantsara indrindra ihany koa izy eto. Izany hoe ny asa ataony ireto mpianatra ireto, raha ny filazany matio azy eto amin'ny mahafiangonana azy, dia ny fanaovana sy ny fahatsiarovana izay rehetra nampianarin'ny Tompo sy ny nandidin'ny Tompo ho tanterahana ao anatiny izany. Ary fantatsika tsara izay voalazany asan'ny apôstôly, ireo endrika maro samihafa izay niaina amin'ny mpianatra sy nanatanterahan'ny mpianatra, izany iraka sy baikon'i Jesosy Kristy izany, dia ny fanaovana izay rehetra nandidin'i Jesosy Kristy, ny fahatsiarovana sy fanohizana izay asany natanterahany teto. Fa ao anatiny izany iraka na baiko tanterahan'i Jesosy Kristy izany, dia misy zavatra izay tena mampiavaka azy, izay lazainy ny soratra masina eto, dia ny hoe indro izao momba anareo. Izany hoe azontsika antoka araka izany fa tsy manome baiko fotsiny ilay Jesosy Kristy tompontsika, fa mitarika antsika indrindraindrindra ihany koa amin'ny asa izay tanterahantsika. Raha oharina amin'ny fiainantsika mahazatra ry havana, raha maniraka ny zanakisika isika andeha hividy zavatra iray any amin'ny mpivarotra anankiray, dia isika mijanona ao an-trano ihany satria isika maniraka. Fa ilay zanakisika no mandeha makany amin'ny mpivarotra mividy izay zavatra hovidiny ihany. Fa tsy tahaka izay ny fanirahan'Andriamanitra antsika, ny fitarian'Andriamanitra antsika, fa amin'Andriamanitra azy dia izy mihitsy no efa miaraka amintsika ao anatin'ny fanatanterantsika ilay iraka, ary izy mihitsy no efa manomana sy mikarakara izay rehetra hovidintsika na ilaitsika amin'izany toerana sy sendra anirahana antsika izany. Ka ny filazan'ny tenin'Andriamanitra fa izao momba anareo mandrakariva mandrapatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, dia midika sy manambara fa fitantanana tsy misy fetra ary fitantanana tsy misy fatra. Izany hoe hatramin'ny fotoana rehetra izay anirahan'ny Tompo anao dia momba anao izy, ary tena mitarika anao izy ny amin'izay rehetra tanterahanao sy kasainao anatin'ny asa fitoriana filazantsara izay tanterahanao. Fa ny angatan'ny Tompo aminao dia izao ny hoe matokia izany fitarian'Andriamanitra anao izany, fa izy ny momba anao ary mbola tsy miova ny fampanantenana anao, fa fampanantenana sady tsy misy fetra, fampanantenana tsy misy fatra ihany koa. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, aoka ho feno fisaorana isika, aoka napaka ao am-pontsika ny fiadanan'i Jesosy Kristy, fa izy no niantso antsika mba ho tena io ray, mba nanantsika toky ahafahantsika miatrika ny adidintsika, fa ny fitantanan'Andriamanitra dia maharitra sady azo antoka eo amin'ny fiainantsika, ho feno fisaorana. See
ry havana malala ao amin'ny tompo raha fehezina ny afatra ny tenin'Andriamanitra izay nomeny ny tompo atsika tamin'ity alahady maraina ity dia izao ny hoe matokia ilay Jesosy Kristy izay nifidy atsika fa izy n'Andriamanitra velona sy nandresy ny fahafatesana koa tarihana indrindra isika hiaiky sy ankohaka eo anatrehany ny amin'ny zavatra rehetra. Ny faharoa dia izao ny matokia ny baiko izay efa nomeny ny ahatonga ny olona rehetra ho mpianatra ka tonga ny olona rehetra atsiaro fa olona manontolo izy na ny saina na ny vatana na ny fihetseham-po dia ny fikasan'Andriamanitra ny tantanana antsika andraisantsika ny fiadanan'Andriamanitra ary ny fahatelo farany dia izao ny hoe matokia ny fitarihan'Andriamanitra atsika fa momba atsika izy amin'ny fombany izay tsy misy fetra tsy misy fatra ary izany indrindra no manasongadina mahatonga azy miteny tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy ianareo, tsy ianareo no nifidy ahy. Wow.
an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra fa izy Andriamanitra ny ampitoetra betsaka ny teny ao am-pontsika tsirairay avy. Amen. Iomina mivavaka isika ry havaka. Misaotra indrindra Andriamanitra fa miteny aminay amin'ny fotoana rehetra ianao ilay Andriamanitra izay vavahanay. Manam-porofo izany fa misy velona ianao ary manam-porofo ihany koa fa ianao tokoa no nifidy anay ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra indrindra Andriamanitra ny amin'ny teninao izay manome toky anay ahafahanay miatrika izao fiainana izao fa ianao tokoa ilay Jesosy Kristy efa nifidy anay. Ianao ihany koa no nanome baiko anay ary indrindra ianao tokoa no mitarika anay amin'ny fiainanay manontolo, atsapahanay ny fahasoavanao sy ny fitiavanao tsy misy fetra, tsy misy fatra amin'ity fiainana ity. Ndreto ary izay Andriamanitra na heno ny teninao androany. Manana izay fikasana tsara rehetra ao anatinay. Manana izay matery anay ao amin'ny fiainanay sy ny adi-piainanay tsirairay avy izay Andriamanitra. Tsy sahanay borahanay amin'olona ireny. Kanefa kosa ankehitriny, nomenao fotoana izay hitantaranay sy ilazan'izany eto anatrehanao amin'ny alalan'ny vavaka mangina izay tanterahany tsirairay avy ankehitriny. Ianao indrindra Andriamanitra nampianatra anay. Dondomy dia voana ianareo, mangata dia omena ianareo. Zany Andriamanitra no mahatonga anay tsy misalasala, nangataka izay matery anay isambatan'olona teto anatrehanao. Fa livavaka izay Andriamanitra araka ny ben'indra foninao sy ny sitraponao Andriamanitra tianao tanterahana sy tondrana ny fiainanay manontolo. Mangataka aminao ary izay ankehitriny ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ianao Andriamanitra neny anambina anay. Ny amin'izay asa rehetra omenao Andriamanitra ho tanterahanay eto anivon'ity noson-drazanay ity sy eran'izao tontolo izao. Mangataka aminao izay Andriamanitra ho an'ny toeram-panomanana mpitandrina sy ny toeram-panomanana mpampianatra. Ireo Andriamanitra no toerana omenao anay ahafahana manomana ireo mpiasanao. Tenao Andriamanitra nenao ny molavola feno izay rehetra homanina ao anatin'izany ivotoerana izany mba tonga azy ireo ho resy lahatra fa ianao Jesosy Kristy no lohan'ny zavatra rehetra ary tonga azy ireo ikely aina
ny amin'izay asa mpandraiketina azy ireo ao anatin'izany fiomanana sy fanomanana izany. Ianao Andriamanitra ny angatahanay atonga azy ireo hitraka mandrakariva hipetrehana izay rehetra mety ho ady hatrehan'izy ireo ny amin'ny fanotanteran'izany fiomanana sy fanomanana izany. Vavaka aminao ihany koa izay ho an'ireo ambaratonga andrafitra sy ambaratonga-pahefana, ny ray aman-dreny, ny mpampianatra sy ny mpikarakara izany toeram-panomanana izany Andriamanitra. Meo azy ireo ny fanainao masina, meo azy ireo ny saina mafitrika sy matsilo, atonga azy ireo mba tena ho mpanomana, ireo mpanomponao Andriamanitra izay entsehatra amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, amin'ny mampitandrina sy amin'ny mampampianatra. Mangataka aminao izay Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay tanterahan'ny fiangonana amin'ity anio ity, izay tanterahanao Antsahamanitra, ny amin'ny fanirahana ireo izay vokatra avy amin'izany ivotoerana nomenao Andriamanitra, nitezana sy nanomanana ireo mpitandrina sy ny mpampianatra. Tenao Andriamanitra neny elo lalana sahady amin'ireo toerana izay anendrena ny tsirairay avy, mba ho tena vonona tokoa ny amin'ny zavatra rehetra n'ireo mpanomponao ireo, ary indrindrindra ireo zanaky ny fiangonanay izay mandray izany fanirahana izany amin'ity io ity, nangatanay vavaka manokana aminao Andriamanitra, ny anambinanao feno, atonga azy atsapa ny vahenao tokoa noho ny fidy sy naniraka azy ny amin'izay asa efa ny fitiananao Andriamanitra. Mangataka aminao izay Andriamanitra ho an'ny komity izay mijoro eto anivon'ny ity fiangonanao ity. Hitanao ary tsy miafina aminao Andriamanitra, ary efa napetraka teo am-pelatananao ny asa rehetra izay tanterahanay. Ianao aneny anambina sy omba amin'ny fahazavan-tsaina ka anananay fifaliana sy fiombonana tokoa ane. Ifantanterahanay ny asa rehetra ka nomezanay voninahitra anao Andriamanitra ny amin'ny fisotrondronon'ny ray aman-dreny mpitandrina izay misy eto amin'ny fiangonanay. Mangataka aminao izay Andriamanitra ho an'ny sampana tanora kristianina. Ianao ihany koa nefa nifidy ireo tanoranao ireo Jesosy, mba tonga azy ireo tena fitaovana mahomby matory ny filazantsaranao, ka ataona ny hafa ho aminao Jesosy Kristy ilay fototry ny fiainanay, ka tena ho hita taratra tokoa mahainao Jesosy Kristy ao anatin'ny tanoranao. Vavaka izay Andriamanitra ny amin'izay rehetra mety ho asa-petsin'ny Satana mandraviravy sy mandrombaka azy ireo amin'izay fiainana hatrehany. Ianao Andriamanitra manakariam-pahasoavana ane, androtsaka amin'ny fiadananao feno ka tonga azy ireo atohitra izay rehetra tsy avy aminao, fa tanteraka ny sitraponao tokoa, ka nomezana voninahitra ny anaranao ny fiainany manontolo. Izay rehetra mahasoa anay Tompo, kanefa tsy voataka ny vavakay, dia ianao ny nametraka izany sy androtsaka izany feno araka ny be ny famindrapo sy ny fitiavanao anay. Mariky ny fiombonanay mangataka Andriamanitra, ilay vavaka nampianarinao ny mpianatra fa izay manao hoe: Rainay ao izay any an-danitra. Amen.